tsy niandrela andriamatoa Lahiniriko Jean fa nitondra ny fomba fijeriny avy hatrany eo anatrehany izay fanapahan-kevitra noraisin'ny UDR-C izay tarihan'i Reboza Julien izay androany. Araka ny vaovao azo ihany koa moa dia isan'ny noraisin'ny solotenan'ny iraka ny SADC ny tenany amin'ny maha mpitarika ny UDR-C azy. Ny ray aman-dreny tsy manadino ny zanaka fa ny zanaka no manadino ny ray aman-dreny. Io ny valiteny nentin'andriamatoa Lahiniriko Jean raha nanontaniana mikasika amin'ny fanapahan-kevitry ny UDR-C tarihan'andriamatoa Reboza Julien manala azy tsy ho filohan'ny UDR-C. Io maraina io amin'ny maha-mpitarika ny UDR-C azy dia niraisin'ny delegasion'ny SADC tarihan'i Dr Leonardo Simao andriamatoa Lahiniriko Jean. Araka ny tatitra nataony dia ny dingana vita amin'ny fampiarana ny soro-dalana sy momba ny fampihavanana ny tena anisan'ny bahatoerana tamin'ny dinika Senaharitra teo amin'ny ora ray. Andriamatoa Lahiniriko Jean izay nilaza ny tokony isiany fifamelana eo amin'ny malagasy. Dia karazan'ny mijery amin'ny ankapobeny zany dia hoe ahoana ny fandehan'ny application ny feuille de route. Dia tsara ve karaza manao bilan zany reo satria asandreo zany. Dia tamin'izay moa ny tenenina hoe efa misy ezaka nataonay entité politique malagasy natsoiny CSC teny vato nandinihana article par article hoe aiza ny vita hatraizantsika amin'izao. Dia teo amin'ny article 20-45 no nisy hevitra kely tamin'izay fa ny sasany zany dia efa mandeha tsara. Ka eo moa araka ny tenenina UDR-C fa hoe raha zahay UDR-C dia nitadiavinay dia ny fampihavanana antsika malagasy rehetra. Le grand pardon raha zahay moa nitondra an'io raha zahay président dia ny activité na ny programmenay voalohany angambany dia ny famelana natsoina dôly le olona rehetra tonga eto Madagasikara, natsoina dôly ireo manadisandisa rehetra eran'ny province, natsoina dôly ireo mpanao politika rehetra dia amin'izay tsika manao grand pardon, manao fampihavanana, tena fampihavanana fa tsy fampihavanana ataontsika hoe maimaika fotsiny. Andriamatoa Lahiniriko Jean izay nilaza fa tsy hiverina amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiny dia nirotsahany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny UDR-C tarihan'andriamatoa Lahiniriko Jean ihany koa dia nanamafy ny tokony hanatanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka.